Sotranao misafidy manaraka fandarana solanga eto amin'ny pejy vaovao 24/7 miraba tompoko avy manao na tompoko lahy Anika Ratsiraka no vahintsika sekretera nasionaly ny Arema tsy vina amintsika fa zanaka vavin'ny amiraly Didier Ratsiraka. Miraba anao tompoko. Miraba anareo ary misaotra anareo nandray ary misaotra ny mpanaraka ny ity fandarana ity. Ia, araka nambarako teo dia ianao no anisan'ny eo amin'ny lafiny ara-politika indrindra ny mpandimby ny dadanareo. Marina ve zay? Zanaka faravavy ny tompoko lahy ary marina fa nio zany ny tenako no sekretera nasionaly ny antoko zay naorony président Ratsiraka tamin'ny 770 zay hoankalazaina amin'ny taona ho avy ny 15 taona. Ia, fa anisan'ny fankalazana goavana ihany koa amin'ity taona ity ny 15 taona ny bokomeny. Eny tompoko. Ia. Tamin'ny 20 aogositra 1770 no nivoaka ny bokomena dia natao projet de société ny amiral Didier Ratsiraka zay mbola capitaine de frégate moa zany tamin'izany fotoana. Dia lany tamin'ny 20 ny volana décembre zany tamin'ny référendum zany ny flotte Didier Ratsiraka sy ny bokomena zay ho atao projet de société zay mbola ampiasain'ny antoko Arema amin'izao. Dia hoankalazaina amin'ny 20 ny volana amin'izao amin'ny lahady heriny moa zany ny zay 50 taona zay. Ia, indra tsy haivina amin'ny olona kely indrindra fa ny te halala tantara dia anankitelo ny natolotra ny vahoaka malagasy tamin'io 20 décembre 1770 président Ratsiraka no hitondra firenena tia ny lalam-panorenan'ny République faharoa ary tia ny vinam-piarahamonina izay natsoina hoe bokomena. Zay le izy zay le izy. Ia. Uno hoe Anika Ratsiraka, ianao sekretera nasionaly ny Arema amin'izao fotoana izao. Fa maninona no ifandimbiasanareo sy ny rainao ve le izy safidin'ny mpikambana Arema? Safidin'ny mpikambana satria antoko demokratika ny antoko Arema ary tao aorianan'ny président Ratsiraka dia nisy maromaro no nifandimby teo. Nisy an'ny Pirot Radzonarivelo, nisy fotoana moa zany nanaovana direction collégiale tamin'izay nanao sesitany tany Andafy, dia nisy an'ny Simon Pierre dia izaho moa zany no lany ho sekretera nasionaly ny antoko tamin'ny 2024 tokony nanao congrès zay tamin'ity taona ity moa zany fa nararo mamanay dia emitra kely ny mety hoe raha sitraky ny tompo dia amin'ny taona ho avy no ataon'ny congrès. Fa ny anarana le Arema niova le fanalavana azy. Ny fanalavana ny révolution nisy tamin'ny voalohany. Ia. Antoko ny révolution socialiste malagasy. Antoko ny révolution malagasy moa zany ny antoko tamin'ny 1770 dia novaina tamin'ny nentin'ny Pirot Radzonarivelo natao hoe andrisiriana ento manavitra ny Madagasikara. Dia ohatrany tsy dia nanambona loatra le andrisiriana dia naverina amin'ny le taloha zany na ny marika fahafantarana anazy ary naverina le kintana mena zay novaina kintana fotsy tamin'ny fifidianana tamin'ny 97 tamin'ny congrès tamin'ny 97 dia naverina zany le kintana mena le misy ny penina le milaza ny intellectuel na ny fanabeazana ny angady ho an'ny tantsaha dia ny marteau ho an'ny mpiasa fa ny le salasabatra anankiroa le milaza ny fiarovana satria tsy misy ny fampandrosoana raha tsy misy ny sécurité. Dia isambikina ty amin'ny vanim-potoana misy atsika amin'izao tsika zany ny Arema ve mahatsapa fa mbola manana ny toerany eo amin'ny sehatra politika eto Madagasikara ary toteny amin'ny olona? Mbola manana olona be dia be satria nandeha nitety a Madagasikara moa zay tao anatin'ny 5 taona zay. Nisy moa zany fotoana Covid iny ataontsika hoe efa taona zany. Tao anatin'ny efa taona zay nitety a Madagasikara ary mbola betsaka ny olona mangetaheta ny fitondran'ny Arema, nangetaheta ny zavatra vitan'ny Arema, ny fikarakarana ny sosialy, ny zavatra zay natao ampiroborobo ny firenena ary mbola maro
toerana ny Arema ary saikirotsako fidina mihitsy ny tenanay tamin'ny 2024 fa hitanay ny lesoka rehetrarehetra zay nisy tao anatin'le fifidianana dia aleo ny ala satria efa fantatra amin'ny valim-pifidianana talohan'ny idirana ao anaty efa fantatra hoana efa henonay ny hoe zao ny valin'ny fifidianana io dia ho zay hoe aleo mijanona fa mijanona mandany fotoana mandany vola sy mandany vola ary ohatrany hoe mamita-bahoaka raha ohatra ka miditra ao anatiny io ara hitantsika tao arinan'iny sy samyna eno ny mpanao politika nampisy ny hetsika fotsiny dia aleo mipetraka ia anikiratsiraka ave mbola mino an'le hoe satria ny foto-kevitry ny Arema dia socialisme bien sûr mbola d'actualité ve zany foto-kevitra zany ataoko mba tsy tenenako hoe ny boky mena ve d'actualité fahitanao azy ataoko angamba fa io mihitsy ny nampijaly ny vahoaka tao anatin'ny 20 taona ny alana tao amin'ny fitondrana zay tsisy nijery-tsolo ny sosialy inona moa ny atao hoe socialisme socialisme ange dia ny fijerenan'ny daolobe zay vao mijery ny tsirairay tsisy ny karakara tsony ny daolobe raha mandeha ianao mitety an'izao Madagasikara zay vazatany ifatra zay nandehananay dia mahatsiaro ny tena ny lavitra andrina daholo ny olona satria ohatrany hoe adin'ny fanjakana ny fisian'izy ireo ny lalana moa zany tsy resahana tsony ny au niveau économie zany tsy jerena tsony ny zavatra zay nahafantarany olona amin'ny Madagasikara zao dia tena lasa nikrosofahana mba tsy tenenanao eny lavanila sa mitovy vidiny amin'ny arikovera ny vidiny dia tena hoe betsaka ny zavatra natao tamin'ny fotoan'androny nisy ny cavagie caisse vanille café vanille et girofle ny karakarana an'izay mba tsy ho resin'ny ataontsika hoe ny kapitalisme zay tsy mitondra ny anarantsony izy amin'izao fa io no mahatonga ny olona tena hoe resy-tanteraka ary ny tena fahavalon'ny firenena malagasy amin'izao zay ataontsika hoe mety ataontsika hoe fahavalo iraisam-pirenena dia ny fahantrana tena mampijaly ny mampinainaina vahoaka amin'izao anisan'ny tompona ndraiky raha ve ny Arema le fahantrana misy amin'izao fotoana zao satsia ataoko angamba fa nikarakara ny tsy fisian'ny fahantrana ny antoko Arema tamin'ny fotoan'androny nametraka ny zavatra rehetrarehetra zay atao zay ampiroborobo katrany fotony ny vahoaka malagasy fa ny amin'izao moa zany ny bekibo sy ny lavaorona sy ny menasofina angambany no ataoko hoe no tena manana ny toe-karena no mifeny toe-karena ny Madagasikara amin'izao ary tsisy fiverenana any amin'ny daolobe hitanitsy hoe dimbin'ny tompoky ladideratsiraka ianao lasa sao dia lasa nationalisme loatra zany resaka ny Arema zany ataontsika hoe tsy lazaka hoe xénophobie tsy misy ny xénophobie zay tsy miteny hoe tokony roasina ny olona fa miteny fotsiny hoe mifehezon'olombitsy ny toe-karena nefa ny tokony hisy ny fisokafana ary le fifamehezana anazy tsy hisokafana ho an'ny hafa zany hoe zay te hiditra zany dia hoe tsy mahazo miditra fa ohatrany misy le varavarana zany misy mikaly amin'ny tongotra dia zay zany no zavatra hoe fampiresahana zay tsy manakana ny vahiny hiasa eto Madagasikara tsy zany mihitsy le zavatra tiana resahana fa tokony ampiana ny malagasy mba hisitraka ny vokatry ny zavatra misy eto Madagasikara na ny mpanao orinasa zany ka miteny hoe bekibo tsy voatery hoe misy lokony hafa le bekibo fa mety malagasy ihany le bekibo fa ao anatin'izay zany reo olona reo zany ohatrany hoe tsy manao zay ampihitatra n'le izy fa hoe samy manana ny précaré no zao ny fitenenana hoe ity zavatra ity dia vita titre borné anatin'ny garabako tsy azo idiran'ny hafa dia zay zany ny ohatrany hoe manimba ny toe-karena eto Madagasikara le ampimamba monopole ya ianao tena anisan'ny nanakina matetika ny fitondrana teo aloha zany Andry Rajoelina tsy hotsony izy io manaona ny position ny Arema amin'izao tsika miresaka izao ny position moa zany sarotra no miteny hoe ao anatin'ny 2 volana ianao ka hiteny hoe mety sa tsy mety ny ataon'ny mpitondra fa ny zavatra hitanay amin'izao aloha dia tsy atao hoe tsy azo atao hoe mahafa-po satria atao ankilabao ny mpanao politika tsy mahazo miditra antsehatra ny mpanao politika normalement raha ohatra ka hoe misy transition ohatra ny ainantsika izao misy miteny hoe tsy transition zao fa ny anay raha vao tsy ao anatin'ny cadre inconstitutionnel dia efa considérenay hoe transition io
tsy ny constitution tsisy ny teny hoe rehefa tsy afaka tsy eo ny mpitondra tsy eo ny sénat tsy eo ny gouvernementa dia ny kapisaty ny tokony hitondra zay zany dia hoe tokony hisy zany a ny fifampidiniana miaraka amin'ny mpanao politika miaraka amin'ny olona zay mpisehatra rehetrarehetra tao anatin'io fifandibiasam-pahefana zay tsy aradrariny io dia tokony io dia miaraka mandimby miaraka mifandinika miaraka amin'ny teny hoe iza ny andimby ahoana ny fandimbiasana amin'ity fahefana zany hoe ny fototry ty fitondranoty amin'izao fotoana zao mihitsy zany tsy mety amin'ny arema tsy tokony ohatran'io ny fandehany satria tsy ao anatin'ny constitution fa nandray anjara tamin'ny tolona ve ny arema sa tsy ohatrany tsy dia eno ny anikiratsiraka teny akianja nanao fanambarana ny arema ka ny anderema tompoko tsy manonga-mpanjakana eny akianja fa izay tena nanao fanambarana tamin'ny zavatra zay nisy samby misedra ny tsy fisiany jirotsika samby misedra ny tsy fisiany fatapahany rano samby misedra ny olana ara-ekonomika zay iainantsika tsirairay avy ary ny ataontsika hoe ianao miteny hoe manakiana tsy ataoko hoe manakiana fa manao ataoko hoe rappel à l'ordre angamba ny azoko itenenana azy hoe jerevy kely reto olona reto fa tena ianjadiny fahantrana mafy be loatra dia tao anatin'izay misy ny olona zay nangataka fanampiana tamin'ireny fotoana reny a dia nampinay arak'izay nazonatao le olona le mpitolona le mpitolona ny heratra reo hoe zay tompoko te hidina ny akianja dia raha ohatra ka manana jiro nareo raha ohatra ka manana rano nareo dia aza midina ny akianja fa raha vo manomboka miteny ny olona hoe miala ranona ny fifandibiasam-pahefana ho an'ny antoko arema tompoko dia mandalo amin'ny fifidianana tsy mbola fifidianana marindrano fa tsy hoe n'importe ary rehefa nanometraka izay volavolan-dalàna napetraka etany amin'ny assemblée nationale tamin'ny fotoanandrony ampiasana ny machine de vote électronique ny ataontsika hoe fifidianana arakajy sy ny fametrahana ny carte d'identité biométrique mba tsy hisy tsony ny hoe ty olona ty dia ny fidimpolo injato ny efapolo a dia napetraka ny vote électronique ny carte d'identité biométrique fa tsisy nijery le volavolan-dalàna sao dia tokony fotoanany zao ho averinay mihitsy ny fametrahana anazy satria efa niova moa zany ny assemblée nationale dia mety efa laniny koroka le napetraka itany dia ho averinay ho apetraka amindray fa nisy fanovana vitsivitsy nataonay tao arinan'ny fifidianana zay nisesy teo dia mbola ny amin'ny commission politique juridique anay zany le izy a dia rehefa vita ny fanitsina sy ny satria rehefa mikitika volavolan-dalàna ohatran'ireny mety misy zavatra miova any anatin'ny constitution ohatra dia nisy koa zany volavolana constitution zay efa natao a dia ho apetraka rehefa tonga ny fotoanany ino mantsy ny fahalalako azy a hevitro manokana ty a ohatran'ny idéal ihany idéaliste ihany nareo amin'ny volavolan-dalàna momba ny lalam-pifidianana napetraky ny arema iny satria tena lafo be raha tsy teny afa-tsy amin'izay fahalafosan'izay sy ny mety hoe mbola tsy atakara gasy zany resaka hoe biométrique zany teneniko anao a anamafisako ny hevitro ny permis zao le hoe natao biométrique permis de conduire fa tsisy terminal any ambanivohatra ijeren'ny polisy na ny gendarme hoe authentique ave tikatra satsy dia ahoana iny ary permis tsy ny olo rehetra manana permis zay ke le zavatra hoe tsy tokony atao alasa fay satria miatra manainy io ny zavatra nijerenay a io a tsy napetraka ao anatin'le volavolan-dalàna ny vidin'le entana zay tokony ho ampiasainy fa ao anatin'io a azadiny fa misy ny projet prodigie zay efa nipetraka zay tokony hanaovana ny digitalisation ny fanjakana malagasy dia ao anatin'izay ny karapanondro zany hoe efa misy vola zany natokany firaisambe pirenena anaovana n'io zavatra io ao anatin'izay a ny numérisation efa karakarain'ny PNUD ihany koa miaraka amin'ny CENI zany hoe tsy tokony zavatra ho lafo be ary ireo machine de vote électronique reo a misy ny 60 € ny vidiny a dia misy ny 6 000 € ny vidiny dia anjara amin'ny fanjakana napetraka amin'ny fanjakana ny fitantanana satria zay a mametraka volavolan-dalàna fotsiny hoe nity misy lalàna mety anatsara ny fanaovana politika eto Madagasikara anatsarana ny fanaovana fifidianana ary iverena ny fitokisan'ny olona fa matoa midina ohatran'io ny isan'ny olona mpifidy a dia tsy mahatoky ny fifidianana tsokony ny olona tsy fomba ny malagasy hoe tsy mifidy zany ny isan'ny olona mpifidy efa mianan-tsasany ny isan'ny olona mahazo karatra mianan-tsasany
ahoana zany ny ao anatiny eo dia lasa malelu le filopirenena dia lasa mampanahirana lasa rehefa midina an-dalambe le antsasa-manila zay tsy nananokaratra le antsasa-manilana zay tsy nifidy dia lasa tena feno le olona ary reo nefany a lasa vox populi vox dei akoatrany hoe eny amin'ny assemblée nationale izy le conférence nationale fiaonam-be-pirenena any koa ny tokony andray anjara ve nareo amin'izay zavatra zay rehefa tonga zay fotoana ampatsiahivoko anareo fa isan'ny tompony hevitra zay a tamin'ny nanaovan'le HFI tamin'ny fotoan'androny etsika fanarainana ifotony tamin'ny 3 non tamin'ny 2010 angamba nanaovana an'izay dia izahay a dia miomana tanteraka rehefa vonina tanteraka amin'izany fanarenana ifotony zany ao anatin'izay a ameko scoop kely angamba amin'le fampikalazana n'le 5 ny taonan'ny bokomena dia misy ny ataonay hoe renaissance de Madagascar zany hoe 50 taona zany ny bokomena amin'izao somary efa zokonjokony ihany efa bebe fotsifotsy ary misy ny zavatra actuel ny zavatra tokony iainana zany a dia natao zany hoe ohatrany hoe ny application ny bokomena ao anatin'le 50 taona manaraka dia io zany a no ho présentena amin'ny 21 décembre amin'ny mbola sisy ny aso nareo amin'ireo mpitondra amin'izao fotoana izao reto hoe andao mba hiresaka andao mba hifampidinika andao mba hiditra ao anatin'ny fitantanana ny firenena nangataka ihany zany ny fifampijerena fa isaky ny natao ny fifampionana dia nisy tsy fafahana foana dia mbola tsy tafaresaka mbola tsy tafaresaka fa mitady andraikitra ve ohatra Yannick Ratsiraka na mpikambana amin'ny Arema hoe mba toerana ohatr' izao a mety aminay izahay atao amin'ny Arema dia tsy mila toerana anompona firenena raha ilaina zany a dia raisiny raha omena dia raisina fa tsy nitoerana akory no anavotana firenena raha ohatra ka tokony hanavitra n'ity firenena ity dia tsika 30 tapitrisa angamba tokony hanavitra n'le firenena fa tsy misy poste 30 tapitrisa akory miverina amin'le resaka elako tsiny tikatra resaka tikatra tsy hoe elako tsiny fa zava-misy a eo ny Arema eo ny RPR tairihany rahavavinao Sofia Ratsiraka efa milamina tsara ve sa tena mifandripaka misy fotoana mantsy ohatran'ny misy ady saritaka kely ihany lako tsiny ny ady saritaka dia ny olona angambany ny olona manodidina mampisy an'io ady saritaka io zay moravavy a dia ray trano ray kibo alohan'izay a ray trano a ray vilia dia tsy hitako izay mety ny fomba fanaovana politika angamba ny samy manana ny azy satria raha ohatra ka hoe betsaka ny olona miteny hoe tokony mihavana nareo zay ny tsy miady fa ny olona no milaza fa miady zay satria mety mahafinaritra azy angamba mahita nay miady fa raha ohatra ka hoe lazaintsika hoe ny Ratsiraka misy antoko anankitelo ange ny Ratsiraka ny amin'izao hoe dia ny anankiray moa zany formation politique association politique ny RPR ny appel dia ny MTS dia ny Arema no soko indrindra fa zay tsy miady ny Arema no tokony fihavanana fa tsy tokony fisarasarana samy manana firekeviny ireo mifanipaka azadino tsy resam-pianakaviana resaka politika fa resaka firenena mifanipaka ny hevitrareo efatra toto reo tsy voatery hifanipaka fa tsy mitovy hevitra zany fomba fiasa zay a antoko politika manana ny firekeviny manana ny programmany samy manana programmany reo dia samy manao zay ataony fa ataoko angamba fa so ny firenena daholo zay eritreretinao anatin'izay hiverina amin'le renaissance de Madagascar ako Yannick Ratsiraka raha sitraka ao zany hoe actualisena zany ny foto-kevitry ny bokomena le foto-kevitra tsy miova tsy miova fa le application ohatra kely fa misy tsy matakatra ohatra on va rester dans la digitalisation la digitalisation massive zany no angatahana satria ny amin'izao moa zany tsika efa miditra amin'ny jeune alpha dans l'alpha numérique tokony miditra anatin'izay tsika ary zay no isan'ny ataontsika hoe ampiena ny zavatra zay tsy mety rehetrarehetra ao anivon'ny administration na ny ailana na fanaovana traitement na dossier za zao teraka ny Diego rehefa mila copie dia voatery manafatra ny Diego fa raha ohatra ka digitaliser zay zavatra zay dia ataoko angamba fa avy ao amin'ny ordinateur fotsiny manafatra dia mivoaka le izy
aty Antananarivo amin'izay toerana izay manakaiky ohatra zany koa passeport ohatran'izany koa passeport sy sisa miakatra ty Antananarivo ho an'ny olona zay teraka tany toerana zay tsisy lalana antsony amin'izao sahirana be raha ohatra ka tsy teraka n'le toerana zay misy azy na resaka tribunal zany raha ohatra ka hoe mila bulletin numéro 3 sy sisa le digitalisation zany ny tena hoe isan'ny lahara-pahamehana ny ao anatin'izay koa ny resaka environnement ao anatin'izay ny resaka environnement satria tena mijaly tanterakatsika eto ambony tany raha tsy misy fijerevana manokana io resaka environnement amin'izao fotoana izao ny ianao a indrindrindrindra dia hita amina sehatra samihafa raha tsy teny afa-tsy amin'le hoe siap ahoana moa fanalavana le siap sehatra ifanakalozana no sehatra ifanakalozana anatsarana ny politika zay le izy siap espace de dialogue manana ndraikitra lehibe ao anatiny io anao secrétaire exécutif an'io a satria nanijery ny approche genre zany zay tao anatiny io a dia sady misy vavy misy lahy sehatra ny fanaovana politika zany a secrétaire exécutif ny tenako a dia misy namako zay a ao avao amin'ny antoko tsara tahafiny dia ny coordinateur indray a avy amin'ny antoko Madagasikara atsika sy ny team zany hoe samby manana ny antokony a samby manana afrikeviny a fa samby maniry ny anatsarana ny fanaovana politika amerenana ny asin'ny politika zany no ao anatiny ao tamin'ny volana marsa lasa teo io no naorona dia eto zay mahatsiaro ny tenanay hoe manana andraikitra lehibe ho an'ny firenena ny antoko politika za tsy teny hoe niafinafina ihany tsy niafina moa zany fa tsy dia eny loatra le siapa fa tatoato izy zao a eno ary atoato dia isy zavatra goavana ve ho ataonareo araka ny vaovao mandeha irina ho goavana moa zany ary anasana ny antoko politika rehetra roa isaky ny antoko politika satria raha ohatra ka ny any amin'ny ministera ny antotany no jerena dia tokony eo amin'ny 400 eo ny antoko politika amin'izao tsika amin'ny teny zao dia roa isaky ny antoko politika zany a no asaina amin'ny zoma faharoa ambin'ny folo sy ny fahatelo ambin'ny folo sy ny fahadimy ambin'ny folo ny volana desambra zao anaovana fikonan-doha lehibe ny antoko politika zany efa manomana sady an'le fikonan-doha-pirenena mihitsy zany mety isy hevitra mitambatra ao anatiny hoentina maniry mihitsy zay hoe mba misy hevitra hitambarana na fomba fitantanana ny transition zay tokony ho avoaka ny mpanao politika ianao ve mahita hoe misy fahavitriana ny antoko politika 300 anao an'izany zavatra zany irina satria zay ny asan'ny antoko politika tsy ho filoham-pirenena daholo akory reo antoko politika 300 reo tsy ho ministra daholo reo tsy ho député daholo reo fa io ny fotoana ahafahana manakapeo ahafahana maneho hevitra ahafahana manova ny politika ahafahana manova ny fanaovana politika eto Madagasikara fa rehefa mijery zao amin'izao niainga tamin'le tolona teo iny a dia miramarama be rahako tsy le foteko miramarama be le tanora Gen Z dia misy fotoana ary vokiana mafy mihitsy ny antoko politika hoe fa teo daholo tsy hitakory zay eo vome manitra ny firenena aona ny fomba anazavanao an'izay fijery amin'ny ankizy amin'izao fotoana izao ny mpanao politika ny fijery ny ankizy moa zany dia io moa zany no tsy maintsy hijerevan'ny antoko politika vahaolana raha zay toerana zay ahitany olana dia hijerena vahaolana ao anatin'ny le renaissance de Madagasikara moa maromaro zany ny vahaolana zay atolotry ny arema ao anatiny ao fa ny zavatra ho tenena angambany dia tokony samby aro ny bilan an'izay efa nitondra firenena tao anatin'ny izay fotoana zay a tokony hijery angambany ny olona hoe inona sy inona moa zany zavatra tena nisy ny PIB tamin'izany androany ny balance de paiement tamin'izany androany ohatrinona ny lanjan'ny vola malagasy tamin'izany androany ohatrinona ny vidim-bary tamin'izany androany ohatrinona ny vidin'ny lasantsy tamin'izany androany betsaka ny nety betsaka ny tsy nety ary zay tsy mety ozy izy ny fitenenana reniny anisan'ny anakanan'ny olona ny fitondrana arema indrindra tamin'ny république faharoa dia le éléphant blanc nanangana zavatra be dehibe fa tsy nitondra nakaiza éléphant blanc nafinaritra indrindra ozy izy ohatra hoana fitenena azy ozy président Ratsiraka zay le éléphant blanc ozy izy a
tena tiako indrindra dia le fampianarana natao manerana Madagasikara. Natao ny EPP isaky ny fokotany, CEG isaky ny fifondronana, lycée isaky ny firaisana, di université isaky ny faritany. Reny no azo atao antsony sasany hoe éléphant blanc. Nisy ny orinasa isan-karazany izay natao tany amin'ny faritany tsirairay avy ahafahantsika manodina ny akora izay misy eto amintsika. Natao araky ny toerana izay misy azy. Misy toerana sasa be omby dia nasiana ny fanaovana cuir. Tsy aditoko ny anaran'le anatra eny amin'ity tokoa. Nisy ny fanaovana lafarinina, nisy ny fanaovana café, nisy ny fanodinana voankazo, nisy ny fanaovana engrais, nisy ny fanaovana simenitra. Betsaka ny orinasa izay naorina. Tsy le orinasa naorina orinasa éléphant blanc ny olana, fa le olona naongana tao aoriana ny nanaovana an'le orinasa. Satria vao ongana le olona dia nalaina le orinasa dia ny vy moa zany nalefa any amin'ny Batolampy, ny sasany zavatra sasany dorana misy an'izay, misy ny potehana, misy ny simbaina, ny dina nalainy sasany, ny salsa moa zany, ny sisa moa zany betsaka ny zavatra zay nisy. Nefa ny amin'izao ny zavatra zay natao tamin'izany be da be ny maniry amin'izao. Fa mandeha fotoanantsika ny hevitry ny Arema rehefa ho tonga ilay conférence nationale ka hoe ametraka rafitra vaovao isan'izany hoe lalam-panorenana fédéralisme unitarisme sy ny sisa. Ahoana ny hevitry ny Arema amin'ny faritany misakatena ihany tahaka an'le napetraka ny tahaka napetraka teo aloha fa misy moa zany ny fanatsarana vitsivitsy natao anatiny ao satria tsy maintsy alefa lalindalina kokoa angamba ny fanatsarana. Nisy ny zavatra efa natao teo aloha dia nisy ny fanatsarana nentinay tateo aoriana fa mila zany Madagasikara anana lalam-panorenana izay tena mitovy amin'ny Madagasikara fa tsy lalam-panorenana izay natao copier-coller tamin'ny olona tany ankava. Io le faritany mizakateny io zany hoe sady tsy fédéralisme zany tsy unitarisme fa ny décentralisation tena décentralisation intelligente et proactive zay ny fomba hitondranareo azy. Be dia be aloha ny olona efa hoe mitaky an'izany ary mino fa tsy ho lavitra an'izany io lalam-panorenana vaovao io. Misaotra anao? Misaotra betsaka. Makasitraka. Farany le fiantsona ny mpanao politika amin'le zavatra izay homanina amin'ny 12 sy 13 sy 15 volana Desambra io izay homaniny SIAP sy ny CAFIM komity fanarenana ifotony amin'ny Madagasikara, izany hoe miantso zany ny mpanao politika roa isan-tokonany mba hamonjy an'izay mba hikoandoha hiaraka ifandraitendro amin'ny fanatsarana ny politika sy ny demokrasia eto Madagasikara. Misy tatra ihany saiko ianikirasiraka. Inona moa zany mahasamy hafa le refondation le fanavozana sy le fanarenana ifotony. Misy mahasamy hafa an'izany ve? Fanarenana ifotony refondation. Fanarenana ifotony zany mirinina. Fa ny sasa moa zany fanavozana ny itondrany azy. Fa ny fanarenana ifotony moa zany izay moa zany tamin'ny fotoanany hoe arenina ifotony misy hoe misy zavatra tsy tena hoe lalipaka mihitsy mila arenina eto Madagasikara satria mba tsy hisy kotsony ny fiverenana krizy isan-tokonany isaky ny roa taona arenana fifidianana dia misy ny krizy. Na tamin'ny 72 zany na tamin'ny 91 zany na tamin'ny entre guillemets zany 2002 satria zavatra hafa fa 2009 2018 dia ndray ny 2025. Misaotra anao. Mankasitraka mankately zay vao tena tapitra fotoanantsika ametrahako ny mandram-piaona sy mandram-pitafa tomboka avy sy tomboka lahy.